ala rano antoky ny fahaveloma no lohahevitra nankalazana ny andro maneran-tany eo ho an'ny toetrandro teto amin'ny renivohitry ny faritra Anosy ny 14 ny volana desambra lasa teo. Taorian'ny karnavaly lehibe namakivaky ny tanàna dia teo amin'ny tokotany tsekoly tao Landrano no toerana nankalazana izany. Tanjona ny anaintanana ireo mpianatra mba ahatsapa sy handray andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mba hiadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Io zany fotoana mba ahafahana manentana ny mpianatra sy ny communauté hiaraka hiady amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Satria fantatsika tsara angambany raha tsy teny vokatra vitsivitsy ateraky an'izay fiovaovan'ny toetrandro izay raha tsy misy afa-tsy ny haintany izay hitantsika mampikaikaiky an'ilay faritra Ravavinay ato Androy ato dia ny tsy fisian'ny orana ho an'ny mpamboly indray moa iny zany dia ny fisian'ny entona mampiboka hafanana na le gaz à effet de serre zay marobe mihitsy ny voka-dratsy ateraky an'izay fiovaovan'ny toetrandro. No mafisy ny governorany faritra Anosy sy nandritra ny fandraisam-pitenenana ny tokony ampidirana ny tontolo iainana ao anatin'ny programa mpampianarana ary efa misy ny fanamby ataon'ny fitondrana momba ny tontolo iainana. I Madagasikara dia anisany mandray andraikitra lehibe amin'ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro mba hitsinjovana ny taranaky ny malagasy ary tsy lasa danja amin'izay fagnamby nataon'ny filoham-pirenena zay itsika aty amin'ny faritra Anosy. Ny farimbona tamin'ny fanomanana izao fankalazana izao ny vovonana miaro ny tontolo iainana aty amin'ny faritra Anosy ka nisy ny fambolena zanakazo tao amin'ity tokotany tsekoly ity.